Manao daholo faly mirabantsika rehetrarehetra elaela indray zay mihitsy vao hitanareo teto amin'ity Facebook ity nandritry nyity taona vaovao ity le firy androany tsy haiko intsony le 16 janvier inona ny antony satria tena ozy izy hoe tsy tako intsony izay tenenina anareo tsy tako intsony izay tenenina amin'ireto malagasy fa zao ny atao hoe j'ai plus les mots fa androany tena te hiresaka kely momba an'ilay gouvernement izay mitsangana tsy tsika rehetra angamba nahita hoe nisy cabinet de recrutement hony nandinika an'ireo ministra hijanona sy hiditra ao anaty gouvernement dia ozy izy ianao hoe bizina indray angamba zany bizina ho an'izay tompon'izany cabinet zany hoe io misy marché mba hanaovana recrutement fa raha ny fahitantsika anazy dia hita fa lalatiana Rakotondrazafy fony any amin'ny formation technique et professionnelle dia ozy izy ianao hoe fa inona moa zany ny qualification akoatry ny tsy haiko tokony hoe inona re bref Augustin Andriamanan'Oro mpanao trafikana volamena mpanodikodim-bola vao mipetraka teo izy tamin'izy ireny tao amin'ny ministèren'ny télécommunication ireny dia nanamboatra château teny Fenoriva sy ny vidy appartement marobe aty andafy aty nataony i Valérie Ramonjavelo tsy hitako mihitsy zavatra nataony tao anatin'io transport io nandritra nisy tao mba neritreretina hoe mba zavatra iova ve zany ohatra vao maika potika tanteraka le armaty zany hoe io moa zany efa zavatra nataon'izy ambakandry Rinarakotomanga ihany ary hitantsika tsara fa zany Valérie Ramonjavelo zany dia anisany nanome autorisation de sortie an'ireo olona namoaka volamena 73 kilos dia mbola maintenu ho ministra ihany izy association de malfaiteurs izy indray ty ministry ny fitsarana andry hoe ny ministry ny fitsarana dia manambady avocat dia io avocat vadin'ny ministry ny fitsarana io dia manao rabateur Andramatoa ministra zany hoe ao amin'ny cabinet amin'ity rangahy ity zany dia mandray client zareo izay manandraraha indrindra rehefa le cas efa désespéré ao fitsarana tefa tsy hita intsony izay anaovana azy ireny dia atao mandresy ao amin'ny fitsarana amin'ny alalany madame le ministre zany ny olona manao prestation de serment hiady amin'ny kolikoly iza koa naina indray tsy toaina Jehova ray eo volana angalarin'ny naina tao amin'ny KNAPS nahodiny ataony amin'ny anarany daholo ny service rehetra miditra idiram-bola tao amin'ny commune urbaine n'Antananarivo izy zao nandeha nilokaloka hoe raha tsy voala ny fako dia atero any an-tranoko ny SMA izay nisolo ny samyva dia nosoratany amin'ny anaran'izy mianakavy ny volan'ny KNAPS tsy afirme 11 milliards d'ariary nindramin'ny SMDG gestion SMGD dia hatramin'izao tsy voaferina hatramin'izao tsy fantatra hoe manao dia zao izy atao amin'ny aménagement du territoire mba hafantatrareo moa fa amin'ny aménagement du territoire io dia
Ny fananantany ny tena mibanao dia ho amidindreo ambongadiny eo ny taninareo. Dia miteny ho amidindreo ambongadiny eo. Dia izaho moa zany tsy teny mifoazy ary malagasy fa de toute manière amin'ny malagasy efa nanao, efa nanipy gant, efa nisafidiny hoe leonay milamindamina eto toy izay zay hiady. Dia hoy izaho hoe izay zaniko. Io izy io zao nahazo promotion izy mianakavy. Itinoka raha ohatra saika ataon'zareo amin'inona fa tsy haiko niova hevitra indray zareo. Na tsy nandoha vola betsaka angamba tinoka dia tsy azo indray ilay toerana. Bref, izay fotsiny zany ny coup de gueule saika ho teneniko aminareo fa dia eto tsika mijery. Za zany te hiteny ho an'izay